ny fahasoavana ho mba-piadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Misaotra ny tompontsika fa afaka manatanteraka izao maraim-baovao izao indray eto amin'ny tia FJKM isotro fitiavana ity. Andesika ravana isotra sy iteran'ny tompo ka omano eo ampelantanareo ny salamo faharoa amby sivifolo. Ny andininy voalohany hatsahatra hatramin'ny fahadimy. Salamo faharoa amby sivifolo, ny andininy voalohany hatsahatra hatramin'ny andininy fahadimy. Rehefa hitatsika izany ry havana dia iarahantsika mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsara ny iteran'i Jehovah sy ny ankalaza ny anaranao ry avo indrindro, ary anambarany famindramponao noho ny maraina sy ny fahamarinanao noho ny alina. Amin'ny valitorofolo sy amin'ny feon-dokanga fampifalianao amin'ny nataonao ao Jehovah, ny asan'ny tananao ny obiko. Jehovah, akory ny lehibe ny asanao, lalina indrindra ny sainanao. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjanay anao, dia sy misaotra anao izay Tompo, ary mankalaza ny anaranao fa mbola nomenao indray izay tombonandro vaovao izao maraim-baovao izao indray, ka eto amin'ity temponao masina ity no hanomboanay ny tontolo andronay. Dia misaotra anao izay Andriamanitra fa izay reto dia natsoanao izahay, nofidianao izahay, nitominao izahay ka voatonanao tamin'ny alalan'ny fananao masina, ka sy navelanao mandrimandry tany atokantrano misy anay tsirairay avy. Misaotra anao izay Andriamanitra ny amin'izany fitahiana rotsako amin'ny fiainanay izany, ka ndreto izahay miseho eto anatrehanao amin'ity maraina ity. Tompo, amaha-olombelona nefa dia mahatsiaro izay fa tsy tanteraka mandrakariva eto anatrehanao, ka ndreto izay Tompo mifona aminao izahay, mivalo aminao izahay Tompo, ny amin'izay rehetra tsy fantanterahanay dia hifonanay eto anatrehanao izany. Diovy ny fonay Andriamanitra, ary hamasino izahay mba ho tena mendrika amin'ny fiangonana sy amin'ny kristianina anay. Kehitrindra raha Tompo dia ankinay sy apetraka fiaino am-pelantananao izay rehetra tanterahanay eto, ka ny voninahitra oreriany Tompo no iseho amin'izao fotoana tanterahanay izao. Taonay anaran'i Jesosy Kristy mpamonjanay, manan-kera avy Nazareta izany vavaka izany. Misaotra Jesosy. Amen. Oly vavaka sika ravana. Andriamanitra tomponay eo, hamaky ny soratra masina izahay, dia mangataka hatrany izay ny fanenao masina hiasa ny mpanomponao izay hamaky ny teninao amin'ity anio ity, ary ampioany koa ny mpanomponao raha hilaza ny hafatra ao Andriamanitra amin'ny alalan'izao soratra masina izao. Rehefa vaokanao izay miaino izany Tompo dia ameo azy ireo ny fiainona, ary mba hatonga azy ireo mpiaino pakatoa ny teninao izy ireo, fa tsy handalo fotsiny aminy izany teninao izany. Dia ny fananao masina hiasa aminay tsirairay avy, ka mba hitombo finoana tenatinay indray sy entinay mamakivaky ny tontolo andronay ny soratra masina sy ny hafatra ho izay ambara amin'reto mpanomponao reto. Dia mitanena Tompo araka ny fombanao, fa voninkiaino anao indray izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika ry havana amin'ny ity anio ity dia ny Petera voalohany toko fahatelo. Petera voalohany toko fahatelo, raisina manomboka amin'ny andininy fahavalo hatsahatra eo amin'ny andininy faharoa amby folo. Rehefa hita izany dia vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Farany miraisa saina ianareo rehetra, ka miarà ory, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, mifamindrafo manetretena, tsy mamaly ratsy ny ratsy, na fanaratsiana ny fanaratsiana, fa aoka hisaotra kosa
satria ho amin'izany no ny antsonanareo mba handova fitahiny. Fa na iza na iza maniry fiainana sy tahitandro soa, aoka izy hiaro ny lelany amin'ny ratsy ary ny molo mba tsy hiteny fitaka, ary aoka izy hiala amin'ny ratsy ka hanao soa, aoka izy hitady fihavanana sy hanaraka azy. Fa ny mason'ny tompo dia mitsinjo ny marina ary ny sofiny miaino ny fitaharainany, fa ny tavan'ny tompo dia tezitra amin'ny mpanao ratsy. Ray masono manamasinany amin'ny fahamarinana, tenao ny fahamarinana. Amen. Ho aminareo hatrany ry havana malala ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Izara-mofinaina ho antsika moa amin'ny tian'io tia dia izay araka ny Petera voalohany toko 7 andininy 9 hatramin'ny 12 izay efa novakina tamintsika tamin'ny tian'io tia. Ny apôstôly Petera eto no manoratra ity epistily ity na ity taratasy ity ho an'ireo mpivahiny. Iza moa no tondroina sy lazaina amin'ny hoe mpivahiny izay ambaran'ny Petera eto le mpivahiny izay ambaran'ny Petera eto dia tsy inona fa reo kristianina izay mpivahiny eto amin'izao tontolo izao. Izay no ambaran'ny Petera le hoe mpivahiny eto. Ary anton-javatra roa lehibe no manosika ny Petera hanoratra izao taratasy na ity epistily ity. Ny voalohany izay antony anoratana izany dia ny fampahirezana ireo kristianina na ireo mpivahiny ireo mba hitoetra tsara amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Fampahirezana no anatin'ilay fampahirezana io zany dia hampahireziny i Petera ireto fiangonana reto fa tsy maintsy misy ny fanenjehana ary tena mamaivay ny fanenjehana eo amin'ireto fiangonana reto. Ka noho izany mila mpahirezina, mila havena amin'ilay toetra tsara araka an'Andriamanitra, fa tsy mamerina intsony ilay toetra taloha, le niainana mahazatra na le fahazaran-jatra teo aloha. Izany no ampianarin'ny Petera eto. Fa ny faharoa izay antony zavatra roa ihany koa izay manosika amin'ny Petera noratra eto dia le fananarana, zany hoe misy anatra ho an'ireto kristianina, ho an'ireto fiangonana reto mba tsy hirona ho amin'ny fomba-piainana taloha, ny fahazaran-jatra. Ary ny tena tsindrin'ny Petera manokana eto ihany koa ilay fananarana ny amin'ny fitondrantena mendrika ao amin'ny fiangonana sy amin'ny mahafiangonana azy ireo. Ireo zavatra anankiroa ireo zany, fampahirezana ary eo ihany koa ny fananarana mba hitondran'ireto kristianina reto fitondrantena mendrika amin'ny mahafiangonana azy. Ary eto amin'ity andininy 15 hatramin'ny 12 ity izay mofinainantsika ity dia amafisin'ny Petera tsara eto. Raha mijery antsika ity manomboka eo amin'ny andininy 15 dia mampiseho ilay fitiavana kristianina. Ilay fitiavana kristianina ary raha zavaina amin'ny fomba hafa sy tsotra dia hoe ilay fitiavana iainana amin'ny kristianina sy amin'ny fiangonana izay tena ny Kristy velona eto an-tany. Zany hoe ilay fitiavana kristianina. Noho izany rehefa ilay fitiavana kristianina io no manjaka betsaka amin'reto mpino reto, manjaka betsaka amin'reto fiangonana reto dia reto moa no tanisain'ny Petera eo amin'ny andininy 15 hatramin'ny 17 io dia fa tena miaina ilay fitiavana kristianina dia lasa kristianina na lasa fiangonana miray saina. Aloha hoe farany miraisa saina nareo rehetra, miara ora, mifankatiava tahaka ny prala, zany hoe reo zany le toetra takina, reo le fitondrantena, reo le etika takina amin'reto fiangonana ireto ambaran'ny Petera eto. Raha ny tiany Petera tsindrina le amin'ilay sy amafisina amin'le hoe mba tsy ho anarana fotsiny ihany ilay maha-kristianina, fa mba tena iaina ny fitondrantena masina sy madio izay takian'Andriamanitra. Dia any amin'ny dika teny hafa moa ilay hoe firaisan-tsaina dia hoe tena manana miray saina tanteraka izy ireo, miray foa, miray aina ao amin'Andriamanitra. Ry havana milala ao amin'ny tompo, miantefa amintsika ihany koa amin'izao fampitona ankehitriny ianantsika izao zany tenin'Andriamanitra izany. Aoka isika ho kristianina pino, manana firaisan-tsaina, tsy voarodany foto-kevitra izay mety mampisaraka any anaty sampana ny fikambanana maro isan-karazany any, mba tsy ho voasaratsarany foto-kevitra isika. Ary na dia tena anatin'ny fiangonana aza dia misy zany.
engany atsika ho kristiana miray foa miray aina raha misy mahafaly dia miara mifaly raha misy zavatra mampahorony hafa dia miara miory zany hoe misy fiombonam-po mazava mihitsy izay apetraky Petera eto amin'izao soratra masina ao ka tsy tokony toetsain'ny kristiana mihitsy zany ilay mifaly amin'ny fahavoazan'ny hafa mifaly amin'ny fahavoazan'ny hafa fa olona manana firaisan-tsaina manana firaisampo zany ny kristiana takin'izao soratra masina izao ho kristiana mifankaty toy ny piraitam-po le piraitam-po eto moa zany ilay hoe pralahy eto dia zay no andikan'ny dika teny ombona anazy hoe mifankaty tahaka ny piraitam-po zany hoe tena misy fiombonanaina mihitsy tsy misy ny fanavakavahana hoe ihana ihany ny tena resahana ihana ihany namana ato ny fiangonana reheto ihany ny arahana miasa fa tena piralahy piraitam-po ao amin'Andriamanitra zay le fitiavana kristiana zay takina eto le havana malalo amin'ny tompo engane isika ho fiangonana misy fangoraka zay le resahana to hoe mifamindrafo mifangoraka isika ho fiangonana manetry tena ho fiangonana mahay mihetry tena ary zany no toetra takina ihany koa izay toetra ny Jesosy Kristy tokony ananantsika andeha isika ravana malala iaina amin'ireo toetra mendrika ireo ary ho ampiaritsika tokoa zany eo amin'ny fiainantsika iainantsika le tena fitiavana maha kristianantsika ka mba tsy horenjony sy ny sofontsika fotsiny fa tena iainantsika ary ny antony zavatra rehetra dia satria eo amin'ny andininy fasivy ary zany no iantsonanareo ho amin'ny handovana fitahina zany hoe ireo zany le kadoa tokony ataontsika mba hahatonga antsika tena iaina le toetra maha kristiana engany isika ravana mba tena hitoetra tsara amin'izany fitiavana maha kristiana zany mba tena iaina hankatoa ny firaisana ao amin'Andriamanitra ny firaisana eo amin'ny samy-pino ka hifankatia izany ho ananarany soratra masina antsika eto amin'izao afatra amin'ny tiany ity izao dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ao amintsika kosa ny fiadanany tompo amen ivavaka isika ravana isaoranay anao Andriamanitra ny amin'ny teninao izay menao anay tamin'ny tiany ity benao zay tompo mba hiaina tokoa izany tenao zany mba tsy handalo fotsiny anay zany ny fanenao masina no hitahiry izany atiamponay tsirairay avy hitahiry izany ka mba hiainanay sy hivelomanay amin'ny androm-piainanay manontolo mitraka fianao ampilatanao Andriamanitra ny tontolo andro nandray amin'izao an'izao hiatrika ny asa mandrarandray izahay dia ianao hiaro anay amin'ny ratsy rehetra ny fitahinao sy ny fahasoavanao anaraka anay tsirairay avy tompo apetraka fianao ampilatanao ny fikasan'ny tsirairay avy misy ny tsy salama ianao Andriamanitra no hanasitrana misy ny mananolana ianao Andriamanitra no hamahy izany olana izany dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany vavaka izany ary sitrakainy mampiombona ny vavaka amin'ilay vavaka nampianaranao manao hoe raha anay izay any an-danitra ho amasina ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety atany takina any an-danitra eo ananonana ny saza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny amelanay izay nimeloka taminay ary izay mitondra ny eo amin'ny fakapana fa manafahanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen ray soriavana ny tsodrano izay tononona aminareo amin'ny anarany tompo ary ho tanterahany tompo aminareo ane izany hitanao ane Jehova ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehova ka hamindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ane Jehova ka hanome anao fiadanana amen ho an'Andriamanitra irery any ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen